Ndotsika mba hianatra kely an'izay irany mage 4 izay a azadino ny manisy réaction manao partage ary manao commentaire ho anareo izay mijery eto amin'ny YouTube na Facebook. Lasa vetrany aritsika. Tonalité rery izy a ny dikany hoe tonalité dia hoe groupe anankiray groupena accord maromaro. Ohatra hoe raha misy orinasa anankiray zao dia misy ny atao hoe chef d'équipe dia ohatr'izany ihany koa aty amin'ny gitara misy ny atao hoe tonalité na hoe clé ozy izy ny gasy sasany ireo dia etsonany hoe pitarika ka raha tonalité re zany ny hira dia matetika majeur ny sol dia ny la zany hoe raha ataontsika le principe na flèche ohatra nampianariko tamin'ny 2022 dia hoe ito zao le re dia sol dia la dia raha samy majeur ireo telo ireo dia le mitokana no majeur. Raha ohatra zao majeur ny la, majeur ny ré, majeur ny mi dia la zany tonalité satria la le mitokana. Ohatrohatr'izay ny fomba hitadinana azy. Lasa aritsika. Ahoana ny fanaovana an'izay? Ty zao le ré dia tendrena miala le corde eto amin'ny première eto zany atao corde vide. Oui. Zany tendrenao miaraka aloha ny 4 sy ny première corde dia akapoka. Ny dikany akapoka izay ameron ny fitsodina anazy aty amin'ny gitara. Dia lasa amizay zany zay izy dia avy eo mitendry 3 2 1 dia avy eo 2 averiko zany hatreo dia vita zay dia miakatra ato ambony ekibe hoe zany hoe le 4e corde teo zany soloantsika 6e corde indray ohatr'izao zany aloha treo dia avy eo hoe zany hoe tsy miala le eto fa ty majeur antsika ty miakatra eto amin'ny 3e case 6e corde dia mibasse 6e na hoe afaka atao an'izay koa zany atambatsika ary loatra eo dia avy eo miverina re tsy apetaka ty zay efatra ray aloha atambatsika ty hoe 6 3 2 1 2 dia avy eo miverina re dia vita zay dia manao slide. Ny dikany hoe slide dia asosa zay dikany amin'ny teny gasy teny anglisy le slide ialako tsiny fa za rehefa mampianatra dia somary teny anglisy matetika no mahazatra na rehefa mampiasa mot-clé. Lasa aritsika slide entre 2 hatramin'ny 4 eto amin'ny 5e corde zay dia avy eo accord barré io. Raha tsy zatra manao accord barré ianao dia manaova exercice ohatr'izao. Raha ohatra ny atao moramora dia ao lasa tsika hoe 5 4 3 2 dia mbola 2 dia avy eo 1 zany hoe dia avy eo la zany hoe 5 4 3 2 1 le la ohatr'izao zao ty dia isonona ny akikely averintsika aloha atambatra hatreo dia avy eo sol. Hitanao ohatrany hoe ty zao ny do dia hita hoe miakatra tambony ato dia izay le ataontsika hoe zany hoe 6 4 3 zany hoe dia avy eo mipetaka reto anankiroa reto tia
première case ty deuxième case deuxième sy quatrième corde zany hoe de veo ty atao amin'ny première case zany manao améron aloha de veo tendrena le deuxième corde de veo eto amin'ny deuxième case ndray ty de veo miakatra zany ty mifarany ty deuxième case cinquième corde de veo troisième case sixième corde zany de veo ré zany 4 3 2 1 2 de veo manao lafa sitoma avy any ambany hoe de ohatr'izay le izy raha ohatra ka tianareo ianarantsika ny couplet sy ny refrain an'izay hira zay de sorata eo ambany eo hoe tohizana de raha ohatra ka mihoatra ny zato fotsiny ny olona liana de tohizantsika le izy amin'ny fotoana manaraka misaotra tompoko